Zay makasika an'iny fa manatanteraka fifanakaloza-kevitra mandritra ny roa andro eny Andraharo makasika ny lohahevitra hoe ny fahafahan'ny tantsampy sakafo feno amin'ny alalan'ny vokatra izay vokariny sy ny fahafahan'izy ireo mivarotra ny vokatra eny anivon'ny tsena ny PAM ny fampitomboan'ny fidiram-bolan'ireo tantsaha no tanjona amin'ny fikarakarana azy ity. Manodidina ny 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo taona isan-taona ny vokatra ara-tsakafo toy ny katsaka sy voamaina ilain'ny PAM na ny fandaran'asa firenena mikambana misahana ny sakafo entina matsilo ireo kantiny skolaira miankina aminy. Mandrafitra ny 20 isanjaton'ny sakafo vatsian'ny PAM manerana ireo kantiny skolaira manerana Madagasikara izany. Ireo orinasa mpivarotra sy vondron'ny tantsaha-mpamokatra no mamatsy vokatra ny PAM any amin'ireo toerana ahitana ny tany tsy fanjarian-tsakafo ambony toy ny any amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny. Ny fahafahan'ireo tantsaha misakafo feno amin'ny alalan'ny vokatra vokariny sy ny fahafahan'izy ireo mivarotra ny vokatra ny tsena no lohahevitra dinihana mandritra ny atrik'asa fifanakaloza-kevitra maritra roa andro eto Andraharo. Andrasana amin'ireo mpandray anjara moa ny fandraisan'izy ireo anjara araka ny hitsiny avy amin'ny fifidianana ny vokatra avy eto toerana. Fa ravina daholo zany le zavatra andresahana no dinihana omaly sy androany ny tiana tongavana rehefa ifarana le itiatrika azy ity dia ny fandrandrana ny asan'le olona tsirairay le acteur tsirairay zany hoe teo ny Nations Unies ny ONG locale sy internationale eo ny société privée eo ny fanjakana dia eo ny PAM inavy ny andraikitry ny tsirairay mba hahafahan'le tantsaha tonga amin'izay le hoe accès à l'alimentation et au marché agricole izay dia efa mizarazara moa zany andraikitra hoe misy misahana kokoa ny aty amin'ny resaka masomboly, misy ny misahana kokoa resaka famokarana teknika famokarana sy ny structuration paysanne zany hoe le fiainam-pikambanan'ny tantsaha dia misy ny afaka mandray anjara amin'ny opération post récolte indray zany rehefa miakatra ny vokatra dia misy ny mandray anjara amin'ny efa ty amin'ny resaka varotra amin'izay zany hoe mifandrindra amin'izay mifandrindra tsara le asa tokony tsy mifanitsaka mba ino zany hoe fampandrosoana maritra moa zany ny tanjona misy fomba fandraisana anjara amin'ny fampitomboana ny fidiram-bolan'ny tantsaha sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fifidianana ny vokatra eto toerana raha ny fanazavana. Raha ho an'ny PAM manokana fomba fiasa vaovao rano manomboka izao ny fampiarana ny achat au service du progrès izay efa nampiarana tamin'ny firenena 20 maneran-tany tao anatin'ny 5 taona ary nahitam-bokatra tsara. Mifototra indrindra amin'ny fifidianana ny vokatra eto toerana ity fomba fiasa ity. Makasika ny fifidianana vokatra taon'ny PAM amin'izao kosa dia tantsaha-mpamokatra 10 avy amin'ny distrikina Amboasary nefa voafaritra hakana vokatra. Tanjona moa ny anatratra tantsaha 10,000 isan-taona. Marihana fa ao anatin'izao fitsanjovana ny tantsaha izao dia misy ihany koa ny fampiofanana izay ataon'ny PAM ho azy ireo mba hahatonga ny vokatra anara-penitra.